toetra sy anapaka ao am-pontsika eny ny asan'ny fanahy masina afatsika mandray ny afatra avy amin'ny tenin'Andriamanitra ho fiainana ho antsika. Ny teny izay akatsika ny afatra dia ny Genesisy 2:20 ka ny andininy 1:20 ka hatramin'ny 20 izay efa novonaky teo. Raha omena fitinina amin'ny fehezanteny tokana izay hitantsika ao dia azo lazaina hoe ny mino izay matahotra an'Andriamanitra dia voalohany manatanteraka izay mpanaovan'Andriamanitra azy. Faharoa mahatoky ny fitondrany ary ny fahatelo manana fahefana sy hery hanovana ny tontolo iainany. Izay no hitantsika. Ny mino izay matahotra an'Andriamanitra dia manatanteraka izay ampanaovan'Andriamanitra azy. Anisan'ny tantara izay mampihetsi-po ary ilazana hoe tena nanana finoana tokoa Abrahama. Ary tanteraka taminy ny anarana izay nomena azy. Fantatsika fa ny anarany dia tsy Abrahama fa Abrahama fotsiny ny tany madana, fanaovana hoe Abrahama lay rainy mihitsy satria taza natao amin'ny finoana. Ary dia eto dia jeren'Andriamanitra hatraiza ny fanatanterahany Abrahama, izany atao hoe finoany na ny fahatokinan'Andriamanitra izany. Ka reo amin'ny andininy voalohany amin'ity 2:20 ity sy ny faharoa dia hitantsika ny antso sy ny fanirana izay nataon'ny Jehova taminy, ka nilazany hoe ry Abrahama dia hoy Abrahama nity aho, ary hoy Jehova eto ny zanakao lahatokanao izay tianao dia Isaka, ka makanisany amin'ny tany Moria ary atereo any izy ho fanatitra hodorana ao an-tendrombohitra anankiray izay lazaiko aminao. Manahirina miaino ny tenin'i Jehova fa ohatran'ny mampangotsoko za. Atero ny zanakao lahatokanao, lay tianao. Ohatran'ny mampangotsoko. Fa nitanterahany Abrahama tsy nisy fisalasalana zany. Fizantoetra izay lazany hoe mahamay sarotra tanterahana saingy tsy nisy finomanamomana, tsy nisy fanomezan-tsiny fa tamin'ny fitiavana nanaovana Abrahama azy. Raha amin'ny lafin'ny tantara dia betsaka no milaza hoe ty fizahatoetra ity dia nentin'i Jehova hamantarana fa mihoatra noho ny fankatoavan'ny firenen-kafa manodidina azy, ny sampo dia ny tompony ve ny fankatoavan'ny Abrahama an'ilay Jehova Andriamanitra izay nahary sy niantso azy. Fampitany zany raha mitantara fa tsy zavatra vaovao teo amin'ny fiainan'ny finoana amin'ny firenena manodidina nakatahana tamin'ny Abrahama. Fa ny mpanompo sampy dia manao sorona ny zanany tamoloka, tsy misy adivarotra, ka hatraiza ny fahatahorany na fankatoavany Abrahama an'ilay Jehova Andriamanitra. Tamin'ny fijery amin'ny lafin'ny tantara. Ravana malala raha manao fampiarina avy hatrany amin'izany, mahita olona izay tsy kristianina ianao fa manompo sampo isika, fa na dia teny kely fotsiny azy ianareo amin'izao ora no manao an'izao zavatra zao, tsy mandany zany zay takina aminy ataony.
raha zay naza fa tanymasony io ka sory na tsy mahazo mandiany ianao tsy sa manao aza fa ho an'ny kristianina manao na fankatoavantsika ny tenin'Andriamanitra nareo mieriseritra tsika ny mieriseritra afaka mihoatra na mitovy farafaratsy fantanterantsika ny sitrapon'Andriamanitra sy ny am'izay lazaintsika amin'ny fanompona sy ny fankatoavan'ireo lazaintsika mpanompo sampy ve fankatoavantsika ny tenin'Andriamanitra tsika ny mahalala tsika ny mahafantatra an'izay fa amin'ny finoana kosa no jerena azy dia nosakana an'Andriamanitra i Abrahama mba tsy hanindry izany tanany amin'ny Isaka satria raha navela Abrahama nanolotra ny Isaka ka nandatsaka ny rano dia ran'olona zany dia manamarina ny finoa sampy zany fa ny ran'olona ihany no afaka mampiavana ny tany sy ny lanitra ka ambara ny Jehovah mazava tsara fa tsy ny ran'olombelona na dia ny lahatokanao zay maminao indrindra no avita ny fampihavanana ny anafaka ny fahotany zao tontolo zao fa ny raha ny zanak'olon'Andriamanitra dia Jesosy Kristy irery ady mahafaka manafaka an'izany ka tsy misy antony ny anaovana sorona ny zanaka satria tsy mahasolo na mahavony ny fahotany olombelona zany fa ny raha ny zanak'Andriamanitra ny zanak'olon'Andriamanitra dia Jesosy Kristy ady no afaka manamasina sy mitondra ny famonjena ho an'izao tontolo zao ary raha ny lafo ny finoana na dia ataonao sorona avokoa aza zay fanananao amin'ny sampy tsy mahavonjy izany tsy mahatanteraka fihavanana amin'ny tany sy ny lanitra sy ny olona samy olona zany ka okisika ry havana tsy ho voafitaka ka hevitra fa sika olombelona ihany dia mahavonjy ny tenantsika ka zay lahatokatsika zay mamitsika indrindra no atolotsika ho endrika zany fanantenam-pamonjeny zany tsia ho Jehovah aza manindritra ny tananao fa hitako ianao fa matahotra ary mankatoa ny teniko fa izaho tsy ny raha ny zanakao lahatoka no avita fihavana fa efa misy zay planin'Andriamanitra dia ny zanak'olon'Andriamanitra no anaisitra amin'ny fahotany zao tontolo zao ka ho tonga sorona ho an'izao tontolo zao ary rany ny andro pasika zay atrehantsika randy ho ambaran'izao ka tandindona sahady ny amin'izay agnoran'Andriamanitra ny lahatokany ho za hoe mampangotsika teo ny lahatokany ary tsaroan'i Jesosy Kristy zany mahasarobidy azy zany ty hitanareo fa tamin'ny fotoana zay nanomboana azy tamin'ny andro fijaliana mbola zany hoe raha eo nahoana ianao dia mahavoy fa zany ny fanavotana ka tandindona sahady ny amin'ny fitiavan'Andriamanitra zay nanomeny zanany lahatokana famonjentsika zao faneon'ny Abrahama ny fananterahana ny nampanaovina azy zao fa ny faharoa sika dia ny mpino zay mahatahotra an'Andriamanitra dia mahatoky ny fitondran'Andriamanitra mahatoky ny fitondran'Andriamanitra mety alay-panatsika iteny hoe ngamo misy mino tsy matahotra an'Andriamanitra fa tahaka ny hoe misy omby tsy omby sarety fa omby fotsiny izy tsy mety hitarika sarety dia ohatran'izany koa misy mino fa tsy matahotra an'Andriamanitra tsy mahatoky ny fitondran'Andriamanitra raha
mamaky ny 7 sy ny 8 sika dia tena mampihetsi-po ary Isaka ny teny tamin'ny Abrahama rainika nanao hoe rikako eo dia hoy izy inty aho anaka ary hoy izy indreto ny afo sy ny kitay fa iza kosa zay ondry atao fanatitra fa hoy Abrahama anaka Andriamanitra no ahita zay ondry atao fanatitra ho dorana dia niarana ny tezy mianaka raha tsika no mitoeran'ny Abrahama ahoana ny fihetsepontsika fa ambarany Abrahama tsara fa Andriamanitra no ahita zany hoe mahatoky ny amin'ny fitondran'Andriamanitra ny fiainana izy ary dia manamarina ny famaritana zay ataon'ny Hebreo bokin'ny Hebreo atao hoe finoana izy ny finoana amin'ny Hebreo 1:10 ny finoana no fahatokiana ny amin'ny zavatra antenaina fa ny ona ny zavatra tsy hita raha mino zany tsika dia misy zavatra antenatsika mbola ho avy kanefa zany mbola ho avy zany dia asehontsika fa tahaka n'izay fa hiainatsika zay le hoe fanehoana ny zavatra tsy hita le ho avy antenaina dia aseho amin'ny asa ka mahatoky zany ho avy antenaina zany Abrahama fa afaka manangana ny maty Andriamanitra ka dia nasehony tsy misy fisalasalana fanolorany any Isaka rehefa malala ahoana no ampiarahantsika zany eo amin'ny fiainantsika rehefa tody zavatsarotsika dia mianahana misalasala tsy resy lahatra mino to tsy mino tsy sa manao zavatra lehibe ho an'Andriamanitra zany ny fiainantsika dia misy manao tsy maintsy mbo manao kajy kely ihany aloha zay le kajy tsy maintsy manao kajy kely ihany aloha ary zany fanaovana kajy zany dia mitarika amin'izay fitebitebena mitarika amin'izay fanahiana mitarika amin'izay zavatra samihafa ary anisan'ny miteraka fahasarotana ao anatin'ny fiainana zany raha vao mandeha ny tsa hoe hiakatra ho ny vidim-bary tsy isony ny lasantsy dia efa samy manangona avokoa amin'ny lafiny ray ohatran'ny ka tsy maintsy mitsinjo vody andro merika fa amin'ny lafiny ray dia endriky ny tsy fananana finoana feno fa Andriamanitra dia afaka mitantana ny fiainanao afaka mandrindra ny fiainanao ka zay tokony ampanaoviny ianao ho tanterahanao Pasteur Mambasory avana dia niteny zao hoe foloan'ny fisikema fahizay saia manao zava-dehibe ho an'Andriamanitra ianao dia anao zava-dehibe ho anao Andriamanitra ary eto zany no asehon'ny Abrahama fa lehilahy tokany zay nangatan'Andriamanitra atao fanatitra ho azy dia nateriny ka dia hitantsika zay nambaran'Andriamanitra fa ho toy ny kitana iny amin'ny lanitra sy ny fasika iny ambony ranomasina no taranany ary mpandinika moa dia milaza ny hoe izy moa ny taranaka Abrahama ankehitriny dia ambarany soratra masina fa isika ny kristianina rehetra maneran-tany noho ny amin'ny finoana no tonga zanaka Abrahama ary dia zany teny fikasana zay efa noraisiny zany no nanakinany Abrahama ny asa nataony ka dia mahatoky ny amin'ny fitondran'Andriamanitra izy ary raha ny koriavana no ampiaraizana antsika rehefa tena mahatoky ny fitondran'Andriamanitra isika na misy zavatra zay heverintsika aza fa tsy mahafaly antsika dia afaka hita mandrakariva ny hery sy ny fahasoavana
ary indrindra ny tana maherin'Andriamanitra ny tantana antsika amin'izay azoantsika. Ary zany no endriky ny fahatahorana an' Jehova, finoana fa Andriamanitra dia manana planina ho azoanao amin'ny fiainantsika tsirairay avy, ka tsy ho teny foana ny lazantsika hoe tsy mihevitra loza ho antsika izy, fa fiadarana, fa tena hiainana ary ho hita eo amin'ny fanaontsika izany. Fa ny farany izay hitantsika raha mandinika zao tantara zao sika, ny mpino izay matahotra an'Andriamanitra ka mandeha amin'ny fahatokiana ny amin'ny fitantanany, dia tonga manana fahefana hanova tontolo manodidina azy. Tonga manana fahefana hanova ny tontolo manodidina azy. Hitantsika fa raha mamaky ny Genesis 2 sika, dia eo amin'ilay fanambadiana indrindra manomboka amin'ny 7:70, dia ny tantara hitantsika eo dia ny hoe nalefa teo anoloan'ny lehilahy na ny olombelona ny biby rehetra sy ny zava-mananaina rehetra, dia izy no nomena fahefana aneniny ameny anarany, ka zay anarana omeny olombelona ny biby no anarany. Ny fanomezana anarana ry havana dia tena mila fandiniana lalina zany a, tsy ataotao foana ny anarana, fa ny anarana dia raha amin'ny tatsinanana dia misy heviny, misy faniriana, misy fanehoana. Za moa dia manao nyity vazivazy ty hoe Malagasy tena maniry zany mba hanamboly zany, ka raha mbola ariary zato ny vola manan-kely matanjaka dia nateny hoe raha manan-jato ny zanany lahatokana. Tsy misy vidiny iray ny ariary zato dia ny arivo dia raha-panarivo, tsy misy vidiny iray ny arivo dia raha manalina, tsy misy vidiny tsony ny ray alina dia solon-dolara ny anarany. Faniriana zany, faniriana zany. Ka ny fanomezana anarana dia tena fampiasana saina mihitsy ary filazana fahefana. Ary zany na tonga amin'ny Genesis hoe dia nasiana nitady vady tao ny lehilahy, fa tsisy mendrika ho azy. Ary zany nanaovana ny vehivavy. Ary eto dia zany no ampisehon'ny Abrahama rehefa nahita izy lay ondrolahy ka nataony sorony, dia izy hoe ny anaran'ity tany ity manomboka izao dia Jehova Jireh, na Andriamanitra no mahita. Afaka manova ary afaka mametraka tantara ny olona mino matahoran'Andriamanitra. Ary zany ry havana no mila eritreretintsika kristianina, tsika kristianina zay mino ka matahotra an'Andriamanitra dia afaka manova ny endriky ny tontolo iainantsika, ny endriky ny fiarahamonina misy antsika. Fa indray araka nambara teo, tsy mihoatra noho ny fakatoavantsika, ny fakatoavan'ny olona zay manompo sampy, ny fakatoavantsika an'ilay Jehova Andriamanitra, ka manjary tsy mahova na inona na inona antsika. Tsy toy ny sira zay manana ny tsirony, fa efa tsisy tsirony, tsy misy aina, ka manjary tsy tantaratra ao anatin'ny fiarahamonina misy antsika, fa fiarahamonina kristianina no misy antsika. Ary zany tokony hampieritreritsika lala, hatraiza ny finoantsika, hatraiza ny finoantsika sy ny fahatokitsika an'Andriamanitra,
afahantsika manova ny fiaina na dia ao anatin'ny tokantranotsika ao anatiny ekonatsika fa raha bitika indrindra ny resaka dia tena indraindray ianao malahelo fa tokantrano kristianina izaho fa tsy misy fiadananao satria lahy misotro toaka dia mamono vavy tsy mamy dia nidaroka dia fa samy mpandray fanasan'ny tompo aiza ny hery afahana manova izany ny finoana ry havana zay namarateo fa fahatokiana ny zavatra antenainy ary fiainana sahady ka aseho ary dia tokony hitatra anatin'ny fiarahamonina izany tokony hitatra eo nivon'ny firenena ary tokony ho tazana ao anatin'ny zao tontolo zao zany malaza ankehitriny ry havana dia ny fankanesan'ny papa any Iraka. Iraka zany dia anisan'ny taranaky Goliaty zany mpiady zany ary tena mihevitra fa ny Andriamanitra kristianina dia tsy Andriamanitra tsy izy fa Allah ihany izy fa ny papa dia mihevitra fa ao anatin'izany tontolo izay mahazo vitselisany kristianina zany dia tokony ny finoana ny Jesosy Kristy dia afaka hanova sy afaka miaro ary afaka hananany mino fiainan'ny finoana ary samy tsofoka izy ary hitantsika tsara fa raha manaraka vaovaotsika fa arovana tanteraka izy ary raha ny herin'ny finoana afaka manova tontolo iaina dia avana malala ny afatra ho antsika raha fitinana dia izao aza misalasala manatanteraka ny zavatra mpanaovan'ny tompo anao eo amin'ny andraikitra samihafa na eo amin'ny fiangonana no ato fiarahamonina fa zany no endriky ny fahatahoranao azy ary sahy koa manao zavatra araka ny sitrapon'Andriamanitra na dia mety hitondranao fahoriana azy izany fa izy mahalala zay hitondrana ny fiainanao raha tena entinao tokoa araka ny sitrapon'Andriamanitra zany dia mahatoky araka izay nitantarany Abrahama eto fa fitahiana sy fahasoavana tsy azonao faritana dinankehitriny ary fiainana mandrakizay ny tamban'izany fa ankehitriny ampiasao ny finoanao anaovanao zavatra anovanao ny endriky ny tany zay efa simba sy potiky ny ota ka mba ho tahaka n'izay nilazan'ny mponina tany Azia rehefa tonga tany Paoly sy Lasiny hoe reto lehilahy reto dia namadika an'izao tontolo izao na nanova ny fiarahamonina teo amin'izao tontolo izao satria nitondra fiainana ary rano nohatrehantsika ankehitriny amin'ny Pasika ny sorona nataon'Andriamanitra amin'i Jesosy Kristy zay fandraisany fahotantsika nefa koa nitsanganany amin'ny maty dia tena fiainana vaovao eo anivon'izao tontolo izao fa zany raha azahoantsika mahita ny fitiavan'Andriamanitra ary mahita koa ny firan'Andriamanitra tia nitoetra amin'izao tontolo izao dia n'Andriamanitra irery ny voninahitra amintsika kosa fahafinoan'ny fitiavana. Amen.